Misy ny hetsika entina namarihana ny fetin'ny farantaona ho an'ny zokiolona, misy ny antsoina hoe fikambanana iray izay ivondronan'ny zokiolona Masoandro Mody no anarany. Ity fikambanana ity no isan'ny tompomarika ao anatin'izany fikarakarana hetsika maranana ny farantaona izany. Telonjato ireo zokiolona voan'ny Alzheimer no efa nandalo teto amin'ny fikambanana Masoandro Mody. Inona moa no atao hoe Alzheimer? Ny Alzheimer zany izy io dia niainako. Matoa forny ty fikambanana ty dia niainan'le izy tamin'ny reniko. Ary tena ohatrany hoe izy to hoe voady nataoko mihitsy fa mba hijeren'ireo fianakaviana mitondra ny mafy mihitsy nandritra ny fotoana narariny. Le izy zany jerevanao zao ohatrany hoe olona salama. Nefany misy fivadian'ny sainy tampoka dia avy eo misy fanadinoana. Dia iny fanadinoana iny mitarika amin'ny zavatra be dia be mihitsy satria lasa tsy fantany tsonona ny zanany, tsy fantany zavatra fanaony isan'andro, tsy fantany toerana misy azy. Tetikasa lehibe no tanterahany ity fikambanana Masoandro Mody ity any Ankady Efajoro. Ity toerana misy azy eto feno manana mahazo arivo ity raha tsy aivana dia nampindramin'ny filoam-boninahitra nandritra ny 17 taona ary ilain'ny taranany ny trano amin'izao fa tsy misy akory ny fandroana. Ka izay no mahazava-dehibe ny tetikasa any Ankady Efajoro izay antson'ny filompanorona ireo malagasy malala-tanana. Efa nanao izay ezaka rehetrarehetra mihitsy zay mba hoe ahafahanay ifindra irery amin'ny toerana ery. Ary efa nisy moa le toerana eny zany trano kely nataonay amin'io tany 2 hectare io. Zay zany aloha dia azavaiko tsara mihitsy manana tany 2 hectare ny fikambanana eny Ankady Efajoro. Dia misy apahany tamin'ireo efa narenina, efa nasiana lava-drano, efa nambolena, efa nanaovana trano kely ohatrany hoe trano vonjy maika mihitsy ny tena hoe mba ahafahana mitona ny entana sy zay zany no azonay anaporofona n'le filom-boninahitra hoe tena mba nanao ezaka ny zay fa tsy tratra ny heriny. Amin'izao fotoana izao moa dia hitanao ity zao le tetikasa mitrosa zay nampanao an'io satria tsy maintsy architecte manao azy mba hanaraka hanaraka ny norme. Dia architecte an'io dia mbola trosa be amin'ny andro anao nefa raha tsy misy io tsy afaka ny angataka fanampiana mihitsy zay anontany le olona zara le projet ohatrinona le projet ahoana le projet. Iray amin'ireo zokiolona karakaran'ny Madagasikara Alzheimer i Bebe Marie izay 20 taona amin'izao. Mba jereo zahay Masoandro Mody azonao mba jereo zay Masoandro Mody eto fa zay ange tsy dia mba misy mijery loatra nefa ny any amin'izany Masoandro iny any amin'izany any Andresoa zany fa zay dia indraindray fotsiny mba misy mahatsiaro any zay fa zay dia mahavita zavatra zao zavatra nataonay zao azonao mahavita bobo zany navita kanjoka mahavita zay zany Masoandro Mody fa miasa zahay fa tsy miandramena fotsiny zay miasa zay mahavita fa za zany tsy mahavita loatra eny za zany tsy mahavita tsony fa za kosa mba manome vola hividanana fitaovana ampiasainay mazava dia mba manan-tena anareo za manao fibanay mihitsy zany satria zay zany manao trano eny Ankady Efajoro any akaiky ny Astro mba ataonay fisangasanganana orinany fa vita zany ny tranonay lavalava any vita nisy mpanampy nisy inona fa mbola tsy ampy fa io raha vita daholo fa vita ny deux terrassement mba anaovanao vilazy kelikely hipetrahan'ny inona moa hipetrahan'ny olona voan'ny Alzheimer. Ny androandroany moa dia natokana iarahana mifaly ho fanamariana sahady ny fetin'ny farantaona miaraka amin'ireo fianakavian'ireo zokiolona. Nisy ny lalao isan-karazany ary nisy ihany koa ny fitadiavam-bola hoentina mampihodina ny fikambanana izay miady irery hatramin'izao.